zay ny amin'indry fa manamamy fiorona ny fisiny kosa ny antoko hery vaovao ny Madagasikara izay isan'ny mpanohana ny politika mpampandrosoany ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ny HVM moa dia mikasa ny hanatanteraka kongresy voalohany amin'ny faraparany ity taona ity. Ny volana Desambra izao no totosaina ny kongresy pirenena voalohan'ny antoko hery vaovao ny Madagasikara araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny antoko Maître Henri Rabarinjaka. Amin'izao fotoana izao dia mitohy ny fametrahana ny Birao-Vonjimaiky ny antoko amin'ireo distrika samihafa eto amin'ny firenena. Mizotra miandalana amin'izao fotoana izao zany fametrahana an'ilay atao hoe bureau provisoire eraky distrika izay no tanjona ary efa maro no efa vita. Ny tanjona moa zany dia amin'ny tapatapany volana Desambra io dia hisy les conventions nationales, les congrès zany amin'ny HVM zay hoe zana ho apetraka zay no fanandry ataonay amin'ny fametrahana ny HVM. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia nahatsiaro ny mpianatra ny HVM ny zara fitaovam-pianarana ho amin'ny mpianatra eto Drenivohitra. Ao anatin'izany ny teny Ambalambahoaka, androany teny mikanja amin'ny tafo Mahamasina. Efa fijerena ny fandefasana azy anaty partage fa tsy janaka Antananarivo fotsiny ny 26 000 eo no cahier hozarainay androany dia hozarainay araky ny carte arakaraky ny arrondissement no hozarainay azy efa misy lamina napetraka zany amin'izay zavatra izay. Dia mitondra ny anjara beka zany ny antoko HVM matoy an'ireny izay efa rehetra nataon'ny fanjakana ireny. Misy teo ny nandritra ny telo andro ny dina ny fanaovan'ny ireo mpampianatra izay natao teny Ivato izay nametrahana ny ravidravitrasa rehetra mba ny fampianarana eto Madagasikara, ny fampidinian'ny mpitaiza ny mpampianatra, ny mpianatra, ny ray aman-dren'ny mpianatra ireo rehetra izay eo amin'ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Anisan'ny rafitra atsika fa ny fitondram-panjakana dia nametraka mafy dia mafy toeran'ny fampianarana eto amin'ny firenena tao anatin'ny azo lazaina hoe efa taona mahery izao angamba vao nisy fitondram-panjakana sa nanokatra poste budgétaire folo alina ho an'ny mpampianatra eto Madagasikara. Ezaka lehibe izany dia manapo fa ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena dia mametraka ny fampianarana ny fitaizana ny ankizy ho anisan'ireo lahara-pahamehana tsy maintsy ampiana ary tsy maintsy atao izay hampandroso azy satria ny ankizy ny tanora no avin'ny Madagasikara. Ny filoha nasionaly ny antoko HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao no nitarika amin'ny fanolorana fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra eto Andrenivohitra androany.